Sardine Trésor mitondra tsiro amin'ny fiainantsika isan'andro, manolotra anao ny vaovao. Sardine Trésor amin'ilay tiako be. Bonjour. Bonjour. Mitondra antsika amin'ny tontolo andronao. Bonjour. Jus antsika jiaby. Manolotra ho anao ny vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko, safidintsika. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Arahinao ny fampalalam-baovao miaraka amin'ny bijouterie Santia, Galerie Arena Antanimena. Amin'ny fahatongavan'ny fetiny ireny, tolotra miavaka sy fihenam-bidy-goavana miaraka amin'ny magazin Sharp akaiky ny pompier Tsaralalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana jifainao. Magazin Sharp akaiky ny pompier Tsaralalàna manolotra anao ny vaovao. Vola amina miliara ny tedibidin'ny fanavozana ny Brown commune Morafenibe distriktan'ny Morafenibe. Azon'ny mpanao gazety ny sary masana ny asa veny vola lany. Marefo mifampiarana ny sazy eo amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitantanan'ny volam-panjakana. Dingana maro ny tsy maintsy lalovana mialohan'ny amohanany sazy. Iverina iasa rahampitso ireo mpiasan'ny Air Madagasikara misa efatra na ato tamin'ny asany na misy aza ny fanakanana azy ireo. Mitaky ny fampiarana ny didi-pitsarana ny vokatrany izy ireo. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny vary eny an-tsena eny. Olana amin'ny tsy fisian'ny vokabary tamin'ity taon'ity, hoy ireo mpivarotra no anton'izany. Tsy neto ndreny vohatra ihany no nahitana fiankarana fa hatrany amin'ny faritra koa. Maresaka iraisam-pirenena mitoy ny fihetsiketsehana fanoherana ny filoham-pirenena venezueliana Nicolas Maduro sy ny fitakinan'ny fametram-pialana miaraka amin'ny fandravanan'ny gouvernemanta. Antony ny tsy fifehezana ny fitantarana ara-politika sy ny fitotonganana ara-toekarena any an-toerana. Nadidin'ireo avy-hatrany avy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatramin'ny farany. Hanomboantsika ny vaovao vola amina miliara ny teti-bidin'ny fanavaozana ny Brown commune Morafenibe distriktan'ny Morafenibe. Azon'ny mpanao gazety ny sary masana ny asa ve ny vola lany fanadadiana vetrany. Efa nampahafantarina anao tato anatin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV hatrany ny savorovoro momba ny fanavaozana ny Brown commune Morafenibe. Antony, vola tsy toko tsy foroana no lanina amin'ny fanavaozana ny Brown commune, mitentana 2 miliara sy 5,7 prisary ary. Tsy fanamboarana birao vaovao no ampiasana ny vola fa fampiakarana ny birao. Azon'ny mpanao gazety ny Kolo TV ny sary momba izany raharaha izany. Isika rehetra mandinika ny hoe izay tokoa ve ny vola lanina tamin'izao fanavaozana io birao-mpanjakana io izao. Subvention exceptionnelle ny vola ampiasaina hanavaozana ity birao ity. Tsy nisy nahafantatra tamin'ny voalohany ny fisian'ny vola io tao amin'ny kitapom-bolan'ny commune. Rehefa nisy ny fanamboarana, vao gaga avokoa ny tompona andraikitra rehetra, na ireo mpanolo-tsaina ny tanàna tsy nahafantatra izany. Ny antom-pisian'io subvention exceptionnelle io araka izany no mampametra-panontaniana, lara-pahamehana ho an'ity commune ity ve ny fanavaozana ny biraony, hipaika amin'ny fampandrosoana ny commune ve izany. Mateti-pitranga eto amin'ny tany sy ny firenena nandritra ity fitondrana ity ny tranga tahaka izany. Na ny ben'ny tanàna na ireo mpanolo-tsaina ny tanàna tsy misy mahafantatra ny hoe nahazo subvention exceptionnelle. Avy hatrany dia misy miantso tariby fa misy vola ao anatin'ny kaontom-bolanareo anaovana foto-drafitrasa ka efa misy orinasa manao izany. Indraindray ary terena ireo tompona andraikitra mindra ny vola any amin'ny kaontom-bolan'olon-kafa tahaka ny tranga izay niseho tany amin'ny faritany ny Fianarantsoa.
ny antom-pisi ny fitsinjaram-pahefana no disoina amin'izany tranga izany. Tsy baiko avy atsy ambony no anatanterahana ny fitsinjaram-pahefana fa etaetan'ny vahoaka sy ny tompona andraikitra any an-toerana izay mahafantatra ny filanty sy ny lahara-pahamehana ho azy ahafahany miroso amin'ny fampandrosoana maharitra izay eken'ny vahoaka eny fotony. Marefo ny fampiarana ny sazy amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitantanana ny volam-panjakana. Dingana maro no tsy maintsy lalovana mialohan'ny amoahana izay sazy izay ary mety maharitra antaonany maro ny fitsarana arabola fanadidiny mioramanitra. Dingana maro no lalovana eo amin'ny sehatry ny fitantanana ny volam-panjakana. Tsy mitsahitra ihany koa etsy ankilan'ny fivoarana na eo amin'ny lafy ny lalàna izany na eo amin'ny lafy ny fomba fiasa amin'ny ankapobeny. Rafitra iray tokony ananana fahaiza-manao manokana amin'ny fitantanana ny vola sy ny teti-bolam-panjakana, ny ASF na administrateur des services financiers efa misy ny lalàna mifehy ny vola sy ny fitantanam-bola eto amintsika. Eo ihany koa ny fitsarana misahana amin'ny fitantanam-bolam-panjakana. Misy ny sazy voalaza ny lalàna saingy efa marefo ny fampiarana ny sazy amin'ireo tsy manara-dalàna. Tena misy tokoa ny sazy efa prévu ary mavesatra fa tsy hoe maivana fa hatramin'izao aloha dia matetika ny tsy nahazo an'ilay formation ny misahirana amin'ny fanatanterahana izy fa ho an'ny nahazo formation dia tsy dia loatra ny olona ary vita ny fanatanterahana na ny exécution dia mbola eo koa ny cour de compte manara-maso ny zavatra vita satria misy zany zavaiko tsotsotra misy ny contrôle a priori dia misy ny contrôle a posteriori dia anisany ataon'ny cour de compte anatin'izay dia mametraka dia na ny signataire rehetrarehetra anatin'izay rehetrarehetra izay dia tsy maintsy atsoin'ny cour de compte rehefa misy ny irrégularité anatin'izay. Raha sy ahivana nisy fivorim-be ara-potoana no tanterahiny syndicat-ny mpiasam-panjakana misehatra eo amin'ny fitantanana izay volam-panjakana izay. Misy ihany koa ny fifidianana birao vaovao andrafitra ity syndicat ity. Manodidina ny 100 ireo mpiasam-panjakana ireo amin'izao fotoana izao ary miparitaka manerana ny nosy. Nanomboka androany dialogue politique any Antsiranana izay raha maso fanjakana malagasy sy ireo mpiara-mombona antoka ary ireo mpamatsy vola any an-toerana. Namana mpanao gazety Iona Saina arahoary ny fanampinazavana. Omaly ny forum économique izay nandraisany teo anivon'ny chambre de commerce Antsiranana sy ireo mpandraraha eto an-toerana ary avy amin'ny vondrona eoropeana. Nivoatra nandritra izany fa tsy ampy na tsy misy ny fanampiana ataon'ny fanjakana ireo sedra tsy miankina eto amin'ny faritra Diana. Eo ihany koa ny mozana tsindrina ila mahazo ireo mpandraraha eto amin'ny faritra Diana. Eo amin'izay tontolon'ny fizahantany izay ihany mametra-panontaniana ireo mpisehatra amin'ity fizahantany ity. Hovonoina sa inona no antony? Hovonoina sa inona no antony nanafoanana ny sidina mampifandray ny nosy be sy Diana. Izay ny mahakasika ilay forum économique tanterahina eto amin'ny faritra Diana fa momba ny dialogue politique izay nanomboka tamin'ity androany ity izay ahitana ny filohan'ny repoblika, ny prime ministre ary ireo mpikambana maro eo amin'ivon'ny gouvernement, ny masevon'ny vondrona eoropeana, manasika izany ihany koa ny masevon'ny Frantsa sy ny masevon'ny Espagne ary ireo olom-boafidy eto an-toerana. Nivoatra nandritra izany nandritra ny fandraisam-pitenenana nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny fanokafana ity dialogue politique ity fa betsaka ny foto-drafitrasa mbola tsy vita eto Madagasikara hoy ny filoham-pirenena Pierre Mampianina manoloana ny masevon'ny vondrona eoropeana sy ireo masevo vitsivitsy tonga eto an-toerana. Nandritra ny fandraisam-pitenenana ny masevon'ny vondrona eoropeana Benedito Sanchez kosa nanambara ity farany fa efa maro ny foto-drafitrasa vita raha ny teto Madagasikara izay nitoana ny vondrona eoropeana. Raha tsy ilaza fa tsy nilarana sy ireo tetikasa maro isan-karazany. Saingy olana raha nanambarana ity fahampian'ny suivi na ny fanaraha-maso avy amin'ny fanjakana. Tanterahana amin'ity androany ity ihany koa ny fanaovan-tsiny vola miterana 270 tapitrisa euro anohanana tetikasa miisa 3. Raha ny angom-baovao nataonay avy ao anivon'ny vondrona eoropeana. Fantatra tamin'izany fa ny fanaovan-tsiny tsy midika fa déblocage avy hatrany fa misy ny fepetra maro isan-karazany. Izay no azo ampitaina avy ety Antsiranana Iona Saina ho an'ny Cour TV FM. Itsakilan'izay fanatanterahana dialogue politique any Antsiranana izay hatrany dia nahitana soratra amin'ny loko ny tanàna hoe mialany prime ministre na ny tsy fankasitrahany ny lehiben'ny gouvernement sy ny filoham-pirenena eo anatrehan'ny vondrona eoropeana ny vahoaka ny Antsiranana fanampanazavana izay ety ny Iona Saina.
Nanaitra ny mponina teto Antsirana nandroany marainbe ny nahitana ireo sora-baventy mitaky ny fanesorana ny praiminisitra mahafaly solondrasana Olivier. Voarakitra tamin'izany sora-baventy izany ihany koa ny hoe tsy ilainay ny filoham-pirenena. Ny toerana nahitana izany dia teo amin'ny lalana vaovao izay otikanan'ny filoham-pirenena Rahampitso tao amin'ny Fokotany Morafena. Nolokoina avy hatrany ireo soratra ireo ny maraina teo rehefa nisy nanoratra tamin'ny alina. Izay no azo ambitaina aty Antsirana na olona saina ho an'ny Cool TV FM. Tsy mbola misy hatreto ny fanambarana ofisialy ny toerana misy an'ny Claudine Razaimamonjy tsy misy manamarina ny filazana fa ao amin'ny hôpitaly Rano tena na ny antoko FGM na ny mpitondra fanjakana na ny minisitra tompon'andraikitra samy mitazona ny fahanginany avokoa tsy misy azy ny olana raha ny hevitry ny syndicat ny mpitsara fa ny tokony hisy azy arahoary ny fanampanazavana. République tokony micontrôle an'izay irrégularité misy amin'ny resaka évasion sanitaire zay anjarany reo mamantatra an'izay hoe centre de détention hoe ao miarina ve le olona sa tsy ao ama olona voafonjasy manko dia tokony ho ao izy ary misy fetra ny ijanonany ao anjaran'ny parquet zany manao fanamarinana an'izay ao le olona sa tsy ao fa tsy anjarany syndicat zay ny tia matamin'ny président tenena. Vaovao any amin'ny faritra kosa indray dia mangotraka ny raharaha tao Voamara Omaly Maraina amin'ny rohatra teny amin'ny Biraoan'ny Jiramany mponina noho ary ny fantsiany izy ireo avokoa ny Biraoan'ny Jirama tany an-toerana izany hoe nakaton'ny vahoaka ny Jiramany antony sorena sy tezitra amin'ny fahatapahan-jiro lavareny ny vahoaka raha ny zava-misy any an-toerana misy ny tanàna any ka zara raha mahazo jiro indray mandeha isan-kerinandro mitaky ny fanoloana ny talehan'ny Jirama any an-toerana araka izany izy ireo nikoropaka ireo tompony ndraiky mpanjakana any an-toerana araka izany niezaka nandamina ny raharaha mba tsy afara amin'ny fandoroana ny Biraoan'ny Jirama izay fahatapahan-jiro lavareny izay motera simba moa ny fanazavan'ny Jirama ho antony izay fahatapahan-jiro izay. Nanohizantsika amin'ny vaovao kosa dia iverina hiasa Rahampitso ireo mpiasan'ny Air Madagasikara miisa 4 nahato tamin'ny asany na misy aza ny fanakanana azy ireo amin'izay asa ataon'izy ireo izay fanadidina. Io maraina io nizotra teny Analakely ny syndicat rehetra mivondrona ao amin'ny syndicat de Madagascar nikasa eo amin'ny tale général Air Madagascar mikasika ny fitakiana ny fampiarana ny didim-pitsarana manoloana ny tokony iverenan'ireo mpiasan'ny Air Madagascar 4 andray ny asany no votoatin'ny fionana. Ora iray taty aoriana nefa nilaza ny tsy afaka andray azy ireo ny tale général Air Madagascar. Araka izany manamafy ny fitakiana hatrany izy ireo any amin'ny tokony ampiarana ilay didim-pitsarana ny voaka. Efa tsy hoe akory natory fa tao anatin'ireo zany efa maromaro ny zavatra natao fa nanity sofina efa natsona teny amin'ny inspection du travail ny tompony andraikitra miresaka hoe piasa zany atao amin'ny Madagasikara dia tsy tonga ery zareo na PV de carence zay ao anatin'izany zany dia tokony hoe fampiarana didim-pitsarana tsika rehetra moa miteny hoe tany-tandalana eto nefa zay atao hoe grosse na didy fampiarana zany raha tsy ampiaritsika dia hetsika irahan'ny syndicat mihitsy zao na mafisana orona fa misy ary miamatanjaka ny syndicat de Madagascar dia anasana antsika ny 1er mai zany eny Antsahamandry zay. Iverina indray ny asany ireo mpiasan'ny Air Madagascar 4 ireo manomboka Rahampitso na misy aza ny anakanana azy ireo. Ny zavatra izay ho ataonay zany zao manomboka amin'izao satria efa nivoaky ny didiny dia manomboka Rahampitso zany raha araka ny voalazany didy amandalana zany amin'ny matany tandalana atsika eto Madagasikara zany dia miverina any amin'ny toeram-piasana zany ireo mpiasan'ny Air Mad ireo manomboka Rahampitso araka ny didy izay navoaka ny aty amin'ny fitsarana zany dia ho hitana eo zany hoe iza no anakana azy amin'izay fiverenany miasa izay. Manangana itory ny tompon'andraikitra ny syndicat Madagasikara raha toka misy ny fanakanana ireo mpiasa andray ny asany Rahampitso. Misy ho izy ireo ny teboka maro maneho ny tsy fanajana ny zom-piasa afan'izy ireo mitory. Raha tsy hivina Rahampitso amin'ny 7 ora maraina eo no izotra eny amin'ny toeram-piasany ireo mpiasa nahato tamin'ny asany ireo.
Lafim-baovao hafa kosa indray dia mbola malalaka ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara raha ny valin'ny fanadihadiana araky ny larana navoaka ny Reporters sans frontières fa 720 amin'ireo firenena 20 no misy an'ny Madagasikara. Fanadihadiana Natalie Fanilona Valina. Fa 720 ny larana misy an'ny Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety. Filarana izay mihemitra ho an'ny Madagasikara raha toka teo amin'ny larana fa 950 no nisy azy ny taona 1924. Tsy ratsy nefa izany toerana izany, indrindra fa niandry ny fitotonganan'ny Madagasikara ho any amin'ny vodilaharana ny mpanao gazety, taoriany lalàna mifehy ny serasera. Zany hoe niemitra laharana ray zany. Raha 950 izy tamin'ny taona fa laharana fa 950 izy tamin'ny taon-dasa dia efa 720 izy zao. Lazain'le tatitry ny Reporters sans frontières fa anisan'ny mety nahatonga an'io izy le resaka lalàna momba ny serasera izay nabe resaka nandritra ny taona lasa iny. Dia tsy niresahany nefa ny hoe ny fisitrahan'ny mpanao gazety raharaham-baovao izay anisan'ny sakany ihany koa amin'ny asa fanaovan-gazety. Fa izay aloha izany no anisan'ny lazainy hoe mahakasika ny misy fianarana laharana iray zany hoe raha eo misehatra iraisam-pirenena mitotongana ny sehatry ny fahalalahana amin'ny asa fanaovan-gazety. Maro ny antony misakana ny tsy fahalalan'ny fanaovan-gazety toy ny nalaniny Donald Trump sy ny fisian'ireo hetsika manimba ny tambatserasera sy ny haino manjery. Tsy azo lazaina voatoina nefa raha ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara nateo aza ny sivana nisy teo aloha teo. Fanadihadiana ny arahan'ny RSF sy ny Centre de Presse Malgache no namarita ny laharana io. Raha ny laharana amin'izao fotoana izao tsy hoe lafatra fa azo atao azo iafiana. Tsy lafatra satria tsy voalohantsika amin'ny fahalalahana kanefa tsy farany koa tsika tsy any amin'ny lohandohan'ny farany. Izany hoe amin'ny fahitako anazy amin'izao fotoana izao aloha tsy misy maty tsy misy hoe voatifitra nandeha nanao reportage tsika mpanao gazety tsisy migadra misy migadra ihany fa tena amin'ny fanaovan-gazety ve dia tsika koa zany no eran'io tsika mpanao gazety no tena eran'io fa raha amin'ny fahaiza-manao sy ny professionnalisme afaka miasa foana tsika hatramin'izay afaka miezaka foana ny tsirairay. Araka izany tsara ny laharana fa 750 misy an'i Madagasikara. I Norvezy no mitana ny laharana voalohany ary Corée du Nord no vodilaharana. Mitana ny laharana fa 770 i Amerika ary fa 730 kosa i La Frantsa. Samy nanamafy ny mahaloza mitatao ho an'ny asa fanaovan-gazety ny lalàna mifehy serasera miatra ankehitriny na ny fiarahamonim-pirenena ny mpanao gazety hatramin'ireo mahasovo avy any ivelany. Andrasana ny fametrahana ny rafitra andinika io lalàna io arak'izay voalaza ny ministry ny serasera voatendry herinandro lasa izay. Tiabe no entin'ireo sandika miaro ny zon'ny mpiasa manamarika ny fetin'ny asa amin'ny voalohan'ny volana May ho avy izao. Tiabe entina naitra ny fitondram-panjakana sy ireo tompona andraikitra ambony mba hanaja ny zon'ny mpiasa. Fanadihadiana Mioramanitra. Fovonana sindikaly roa no hiatrika ny Tiabe iarahina ny mpiasa mandritra ny fetin'ny asa. Tiabe atao anehoana ny firaisan-kina ara-sindikaly miainga eo Mamasina miazo ny kianjana Antsahamanitra. Mpiasa Manarivo no andrasana amin'ity hetsika ity isy ny fampahafantarana ny mpiasa ny zo tokony ho azy isy ihany koa ny fanehoana isan-karazany tsy fanarahan-dalàna misy eo amin'izay sehatry ny asa izay. Mpiasa sy anaingana ny mpiasa hiaraka kalazana io fetin'ny asa io izay andro ngezabe mihitsy no amin'ny mpiasa izay ankalazain'ny eran-tany zany ka tokony tsy ho diso anjara amin'izany ny mpiasa malagasy. Ngeza dia ngeza zany io fanamariana io satria plateforme anankiroa zany ny sindika no hiaraka le randram-bahoan'ny sindika moa zany ilazana azy amin'izao fotoana izao dia ny fiaraha-midiniky ny sindika sy ny fiaraha-mitan'ny sindika any mpiasa-panjakana. Natokana ho an'ny andro tsy fiasana ny voalohan'ny volana May araky ny lalàna iraisam-pirenena sy ny lalàna anatiny. Na izany aza misy an'ireo sikajin'asa no tsy afaka miato amin'ny asa fanao andavanandro. Isan'izany ny mpiasan'ny hôpitaly, ny mpitandro ny filaminana, ny mpanao gazety sy ny maro hafa.
amoaka volavolan-dalàna ny eo anivon'ny géomètre expert eto Madagasikara ho fanoheran'ilay tolo-dalàna nivoaka ny taona lasa ho aroso hodiniana eny anivon'ny anteny Mirandoholona izany aorianan'io fanadadiny mianta randrianaivo. Tsy mitsaha mitombo ankehitriny ny mpisandoka ho mpandrefitany. Ny faritra lavitra andrenivohitra no ahitan'izany betsaka indrindra eto Madagasikara. Isan'ny mahatonga ny atany etseroa ny fabetsahan'ireo mpisoloako géomètre expert ireo ary ny tsy fanaran-dalàna avy amin'ny milaza ho tompon'ny tany sy ny eo anivon'ny géomètre ihany matetika no mamevahany io fisolokiana io. Ny usurpation de fonction na géomètre expert raha mandeha tsika naiza eto Madagasikara dia feny olona mitondra fitaovana appareil topographique dia mandrefy tany ihany izy. Dia mandrefy ihany izy laza fa géomètre expert dia ny mampalahelo amin'izy ity dia izahay géomètre expert ihany no mamporisika an'ireny olona reny indirectement na directement dia vitan'ilay olona zany le asa dia hoentiny eo aminay dia izahay ihany no manao soni mivarotra soni dia mety mahatonga an'ilay litige foncier. Etsekilan'izay manohitra ny tolo-dalàna nivoaka ny taondasany eo anivon'ny GEM. Tolo-dalàna izay tsy nampahafantarina ny olavitra ny namolavolana azy. Nanantanteraka fivoriam-biaraka izany ireto farany androany. Aorian'izay kosa ny ivoahan'ny volavolan-dalàna ho atolotra izy ireo eny anivon'ny anteny Mirandoholona. Nahatonga eto zany dia hoe ezaka hitady hoe ahoana ny afana mampilamina izay le divergence zay dia efa nanomboka fifanantonana zay tamin'ny taomina vaovao tamin'ny janvier dia mifinaliser an'ilay izy zay zao rehefa zavatra tapaka na eto dia alefanay any amin'ny Sénat amin'izay rehefa avy eo hodiny zareo zay moa tsy manavaka fa zay manolotra fotsiny hoe contre proposition par rapport amin'ilay proposition de loi zay tsy nekena iny zany manolotra zay hoe entinay amin'ny Sénat hoe tia natolotranay araka amin'ny fahitanay azy. Ho azy ireo sakana ho an-tanora ho lasa jeune géomètre expert ilay tolo-dalàna tamin'ny taona lasiny antony hanoeran'izy ireo ny fampiarana azy. Raha tsy ahivina nisy ihany koa androany ny famolavolana ny bureau nasionaly eo anivon'ny GEM. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ny vary eny an-tsena eny olana amin'ny tsy fisian'ny vokabary tamin'ity taona ity hoy ireo mpivarotra no anton'izany tsy ny teto andrenivohitra ihany no nahitana fiakarany fa tany amin'ny faritra ihany koa fanadadiny Michela Ranarjona. Tsy azo idintsita intsony ny fiakarana vidim-piainana amin'izao fotoana izao saingy manomboka tsy azo idivirana ihany koa ny fiakarana vidim-bary. Mananika ny 3,000 ariary ny kilaon'ny vary eto andrenivohitra mitovy hatrany ny fanazavan'ireo mpivarotra rehefa anontaniana mikasika izany. Akatra be ny vidim-bary nanomboka tamin'ny volana ambony teo da lasa tonga dia niakatra be mihitsy lasa raha ohatra hoe 10 ny kapoaka da amin'izay izy lasa niakatra 50 30 dia izay le vokatry le cyclone teo dia potika tamin'izay le vokatry ny Rudelix dia Macolika. Telonjato sy 4 arivo zao ny kilao amiko. Valonjato sy arivo. Tsy any apotony niakatra le izy dia mampiakatra koa zay satria mandrary tsisy azinay. Miakatra hatrany am-potony tsy nisy ny vary no ndrividoza izay hatrany re rehefa manontany ireo mpivarotra mikasika ity fiakarany vidim-bary ity. Tsy ny teto andrenivohitra ihany anefa fa efa nananika izay vidiny izay ny tany amin'ny faritra tao anatin'ny iray volana. Ho an'ny faritry Mahajanga ohatra efa nahatratra 3,000 ariary ny kilao raha toa ka 700 ariary ny kapoaka ary 2,1 ariary ny gony nahitana fiainany tamin'ity herinandro ity. Ho an'ny faritry Toamasina kosa indray manodidina ny 502 ariary ny kilao ny vary raha toa ka 900 ariary mahery ny kapoaka. Tsy mifanalavitra ny eto andrenivohitra raha atao ny fampitana ny vidim-bary tamin'ity volana aprily ity sy ny tamin'ny taona lasa nahitana fiakarana ny vidim-bary raha toa ka efa ho 700 ariary ny kapoaka ny vary amin'izao manodidina ny 700 sy 500 ariary ny kapoaka ny vary ny volana aprily 12 sy 2 arivo. Ny fampiakarana ny tahany vary afarana moa no vahaolana hitan'ny fanjakana amin'izao izany hoe mihoatra ny 4 taona tsy misy fiovana ihany raha toa ka ampitaina amin'ny vary nafarana ny efa-bolana voalohany ny taona 12 sy 2 arivo izay manodidina ny 3 arivo sy 4 taona. Tsy misy fiovana araka izany ny paikady entin'ny fanjakana hifehezana ny fampiakarana ny vidim-bary sy ny tsy fisian'ny vary eto amintsika. Ny mpanafatra vary hatrany no mahazo tombony, ny mpanjifa manerana nosy kosa mizaka ny vidin'ny vary tsy mitsaha miakatra na mitombo aza ny fanafarana.
trano manodidina ny ronjato tafo no ahin'ny mponina rodana eny amin'ny fokotany Andotapenaka fahatelo. Tsy mbola misy moa ny fanazavana mahakasika ny ampiasaina na ny toerana na izay azony izay toerana izay fanadadiny Jessica Miray. Tsy omena ny mpanambola ny tany tahaka izay ny sora-baventy hita eny amin'ny toerana eny Andotapenaka 3 miainga ny ampitan'ny fiantsonan'ny taxi be fantatra amin'ny anarana hoe Vatobe. Fa ny telony izao no misy mikasa aka ity toerana ity raha ny fitarainan'ireo mponina. Tsy fantatra mazava izay aka ny toerana na ny fotoana akany izany. Izay mponina eto amin'ny Andotapenaka voalohany, faharoa, fahatelo dia milaza etoana zany amin'ny fanjakana sy amin'ny hoe tokony andraikitra rehetra. Fa ny mipetrahana eto amin'ny toerana ity dia efa tamin'ny taona 2020 amin'izao fotoana izao zany misy olona izay atao tonga milaza tompony tany ary nandefa taratasy taminay izy hoe handrefy ny tany eto amin'ity toerana ity. Fa tsy hoe 20 na 30 tafo fa vahoaka marobe no eto ary ireo vahoaka ireo no efa nanajary na namontonlaly ity toerana ity. Izany izay zany dia tsy manaiky mihitsy ny angalana na anesorana na hoe andravana ny tony tanàna izay efa nipetrahana itony. Trano 20 hatramin'ny 30 tafo no voakasika hoy ny eo anivon'ny fokotany. Tsy fantatra mazava ny velaran'io tany voakasika io. Hatreto aloha tsy fantatra izay manana ny taratasy marina manamarina ny tompon'ny tany na ny mponina na najary ny toerana na ny aka ilay toerana. Mandeha ihany koa ny fampidiniana amin'ny raharaha io hoy ny fanazavany ny sefy fokotany. Eo amin'ny any io ny refin'le tany eo amin'ny 200 mètres eo ngambany. Dia eo amin'ny trano 30 tafo izay voakasika fangalana tany zay. Tsy fantako hoe diso ve zany na marina fa izy eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 zany eo le izy. Ny mpandrefy tany no efa mivezivezy eny an-toerana. Tsy fantatra marina izay tompony antoka amin'ity raharaha ity. Iza ny tompon'ny tany, iza no nivarotra ny tany, inona ny fototry ny fanolanana. Tsy mbola fantatra ihany koa ny ampiasaina ny toerana aorian'ny io raharaha io. Tahaka ny mahazatra dia reto misy dokavarotra alohan'ny hanarahantsika ny toy ny vaovao izay ahitana ny vaovao ara-kolontsaina, ny vaovao ara-panatanjahantena ary ny maresaka iraisan'ny pirenena. Bijouterie Santia, mividy volamena, manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao, na volamena na volafotsy. Manomboka amin'ray alina ariary ny firavaka. Bijouterie Santia, immeuble Arena, Antanemena, box 37, téléphone 033 18 544 04. Maro namatsika ny tena te olo-pirenena afaka. Izany hoe olo-pirenena manana ny zony sy manefa ny adidiny amin'ny tenany sy amin'ny fiarahamonina. Raha mba fatany mantsy fa tsy afaka mamindra aingana. Manana olana nefa izy ireny amin'ny fivezivezeny satria mety tsy mahita na tsy mahare na koa misy olana amin'ny vatana sy ny sainy. Mbola manahirana ireny namatsika ireny ny fitaovam-pitaterana ampiasaina eto amintsika. Isika mpiara-monina koa moa manao izay mahamenatra azy matetika. Misy miala ve ohatra mibahana be mihitsy ane zany beke azoko zany aloha mihitsy aloranga azoko mamaka sisangely fa tena ndao ifanoana, ndao ifanampy, ka hivezivezy malalaka ny namatsika manana fahasembanana. Misy miala resevera ora misia mba haingakaingana kely ianao fa zange mamaika. Fitaterana milamina mampiaty ny olona rehetra. Lala spaghetti Francia Guavambe mandresa anjara manomboka izao ka hatramin'ny 17 Mei 17 fa loka marobe no zaraina toy ny séjour anosy be ho an'olon-droa, scooter, télé-écran plat 42 pouces sy loka maro isan-karazany. Ka manangona logo spaghetti Francia miisa 10 miaraka amin'ny code barre izay hitanao an-damosiny fonosana. Asiana anarana sy fanampina anarana, adresy mazava, numéro de téléphone azy karapanondro, ataovy anaty valopy ary alefaso amin'ny adresy Sofia Distribution Tanjombato.
Ny fisarena dia atao eo amin'ny le parvis de l'hôtel de ville Analakely ny voalohany volana Jona 17 amin'ny 4 tolakandro. Ho an'ny fanazavana fanampiny antsoina Laratarby 032 27 00007. Tombola spaghetti Francia. Safidiko, safidintsika. Un employé de bureau consomme environ 50 kg de papier par an, ce qui représente 3/4 du tonnage des déchets produits dans les entreprises. L'objectif de l'EcoBac est de permettre à ces entreprises de se décharger de leurs déchets de papier. EcoBac vous permet d'être le premier à Madagascar à faire un geste simple pour l'environnement et l'économie. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. EcoBac, le numéro 1 malgache de la collecte et du recyclage de papier de bureau. Ni batterie Large Star. Batterie timila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy ravi-pamokarana avo lento ka kely foana ny hery lany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iresa-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Miverina eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Lafin'ny kolotsaina kosa indray dia misy fomba samihafa no anehoana ny hosodoko ny mpanao asa tanana iray izay mivelona amin'izany. Araka izany dia mpanao hosodoko sy mpanao asa tanana iray no entina aminao anatin'ity fanadadiana manaraka ity fanadadiana izay ataon'ny Mikael Ramarola. Avy any Ambatolampy fidiny Menjanahary ady no tonga mandravaka ny trano na ny rindrin'ireo mpanjifa eto an-drenivohitra. Asa miavaka ny asany ary manana ny toerany eo amin'ny tontolon'ny zavakanto. Azo sokajiana hosodoko ny asany saingy misy ny mampiavaka azy. Hosodoko ihany fa mivohitra amin'ny rindrina. Raha ny fijery azy amin'ny ankapobeny zany dia ohatrany hoe sary sikotra izy io. Izay ny mahavatana ny be sy ny maro. Fa izy io zany tsy mitovy amin'ny sary sikotra fa sary didina izy io fanaovana azy fa tsy sokirina. Ny antony ilazako an'izany dia tsy mampiasa fandraka amin'io sahala manao sikotra hazo ireny zany na sikotra vato. Fa antsikely zany no entinay mandidy an'io sary io, izay tsy sary sikotra azy fa sary didy zany ny filazany io. Izy io zany dia vita amina matériel ampiasaina ciment, fasika, loko. Izay zany no matiera ampiasainy amin'ny tanan'io asa io. Simenitra, fasika ary loko no akora fototra ampiasaina havitana endrika toy izao. Maharitra 3 andro ny fanamboarana rehetra hatramin'ny fanatsarana azy. Manana ny lohahevitra tiany ampitaina ihany koa izy amin'ity asa ity. Ohatra amin'izany ny fanehoana ny lokon'ny tany sy ny lokon'ny tanimanga amin'ny alalan'ireo karazana loko maro isan-karazana ireo. Saingana eo azy izany, malalaka ny safidin'ny mpanjifa. Tsy misy ny famoronana rindrina vaovao fa miainga amin'ny rindrina efa misy ny asa rehetra. Vita lalitra fotsiny zany aloha ny tamboho na ny rindrina mbola tsy miloko na efa miloko tsy manina ihany koa fa mbola azo isana. Dia tonga dia alefanay ny morteanay vaovao. Fa tsy io zany tsy misy hoe zavatra mampiraikitra azy io fa tonga dia morte lalitra efa vita dia ampianay morteanay mbola mando dia miraikitra io. Tsy misy fixation hafa io ankoatran'izay fa tonga dia mifampiraikitra io zavatra io. Garantie kokoa zany zay amin'ilay peinture aloha no peinture l'huile. Fa ny peinture aloha izay ampiasainay amin'izao zany tsy miala io, tsy miofo io. Raha io hitantsika izao any amin'ny 10 mentona vao mety misy fiovana kely ny couleuran'io zavatra io. Sahala amin'ny zavatra rehetra moa tsy maintsy misy foana ny hoe matsantso izy rehefa mba azo ny orana sy ny andro. Misokajy maro ny mpanjifany amin'ity asa ity. Isan'izany ireo hôtely lehibe eto an-drenivohitra, ny olon-tsotra ary ireo olom-panjakana maro. 10 taona izy ireo no nanaovana ity asa ity ary miisa 3 izy ireo no manao ny asa.
Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia mifaran'androany ny andro fahaenina ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fifaninanana sy matrinina taranja basketball izay atao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina hiditra amin'ny dingana ampaefadalana. Araka izany ireo mpifaninana manomboka raha ampitso fanadidiny Tanelahy Ratondrarson. Ny farana androany ny andro fahaenina tamin'ny fifanitsanana isam-bondrona amin'ny fifaninanana sy matrinina taranja basket izay totosainy eny amin'ny lapa fanatanjahantena ny Mahamasina. Nandritra izay dingana efa vita izay dia hita taratra ny fiakaran'ny avy teknika n'ireo mpifaninana izay tsy nanao ambanin-javatra izany fifaninanana izany. Raha ampitso no hanomboka ny ampaefadalana eo amin'ireo izay mitana ny laharana voalohany sy faharoa isam-bondrona ka hifaninana amin'izany izay mitana ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona A sy ny laharana faharoa ao amin'ny vondrona C. Ny laharana faharoa amin'ny vondrona B no ifanandrina amin'ny laharana voalohany ao amin'ny vondrona D. Ny laharana faharoa ao amin'ny vondrona B no ifanandrina amin'ny laharana faharoa ao amin'ny vondrona D. Ny voalohany amin'ny vondrona C ifampitady amin'ny laharana faharoa ao amin'ny vondrona A ary ny voalohany ao amin'ny vondrona D dia ifanandrina amin'ny laharana faharoa ao amin'ny vondrona B. Ny asabotsy izao no hanaovana ny manasadalana ary amin'ny alahady kosa no ahafantarana izay salotra indray izany anaram-boninahitra fahaenina amin'ny fifaninanana sy matrinina izay totosaina trany eny amin'ny lapa fanatanjahantena ny Mahamasina. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mitony fihetsiketsehana fanoherana ny filoham-pirenena venezuelana Nicolas Maduro sy ny fitakinan'ny fametram-pialany miaraka amin'ny fandravana ny gouvernement. Fanadininy eo amin'ny sariny France 24. Fihetsiketsehana goavana fanoherana ny fitondrany Nicolas Maduro sy ny fitotongany toe-karena ao Venezuela no nitranga tao Caracas omaly. Anisan'ny fifandonana teo amin'ireo olona nanao fihetsiketsehana sy mpitandro ny filaminana izay nanakana ireto farany. Ny famaliny tifitra bomba mandaza ranomaso sy nitoraka cocktail molotov. Hatreto, voasakana tsy azo ny renivohitra venezueliana ireo olona anarivony manohitra ny fitondrana any an-toerana saingy nilaza ny tsy emitra manoloana izany izy ireo. Fanatanterahana fifidianana mialohan'ny fotoana no andrasan'izy ireo anafanganana ny fialan'ny filoha Maduro sy ny gouvernemanta venezueliana. Nitotongana tanteraka ny vidin'ny petrol brut any an-toerana raha ny fanazavana, manarak'izay ihany koa ny toe-karena izay mitarika ny tsy fahampian-tsakafo, ny tsy fahampiana fanafody sy ireo entana ilain'ny mponina amin'ny andavanandro. Ny fanaovana fihetsiketsehana tahaka izao raha nambaran'izy ireo no solony antsoantso ataony amin'ny firenena maneran-tany no ny fijaliana menjady aminy. Ankoatra izay, omaly ihany koa nilaza i Venezuela fa hiala ao amin'ny vondron'ireo firenena Amerikanina izay ambaran'izy ireo tsy mahavany olana sy krizy ara-politika sy ara-toe-karena any an-toerana. Maro anisa eny anivony anteny mialam-pirenena venezueliana ny antoko-panohitra izay nanatanteraka fivoriana androany andraisana fanapahan-kevitra manoloana ny raharaha. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity vola amina miliara no tetibidin'ny fanavaozana ny baron'ny commune Morafenibe distrikan'ny Morafenibe azon'ny mpanao gazetiny sary tsarakaraka ny zava-bita nefa ny vola lany tamin'izay marefo ny fampiarana ny sazy eo amin'ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitantanan'ny volam-panjakana dingana maro no tsy maintsy lalovana mialohan'ny amoahana ny sazy ary farany moa dia hiverina hiasa raha ampitso ny mpiasan'ny Air Madagasikara miisa efatra izay ato tamin'ny asana misy aza ny fanakanana azy ireo mitaky ny fampiarana ny mpitsarana ny voaka hatrany moa izy ireo amin'izany dia izay ny mamarana ny vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany saorana manekana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao ny Kolo TV amin'ny alalan'ny FM Toamasina DSTV Antsiranana RTN TV Fianaratsoa soava tsara daholo tompoko.
mahatongavan'ny fetin-dreny tolotra miavaka sy fiainam-bidy-goavana miaraka magazin sharp akaiky ny pompier tsara lalàna ary misy ny garantie ho an'ireo entana tsy fainao magazin sharp akaiky ny pompier tsara lalàna nanolotra ho anao teo ny vaovao. Bijouterie Santia mividy volamena manamboatra ny simba sy manefy firavaka vaovao. Bijouterie Santia galerie arena Antanimena nanolotra anao teo ny vaovao. Ny fampalalambavao narahinao teo miaraka amin'ny spaghetti Francia. Spaghetti Francia, safidiko safidintsika. Bonjour. Bonjour. Narahinao teo ny vaovao miaraka tamin'ny bonjour. Joantsika jiaby. Sardine trésor. Sardine trésor. Ny fampalalambavao miarahanao tamin'ny sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be.